Miarabantsika tsary avindray amin'ity Alakamisy fa 7 ny volana Desambra ity ary manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharan'izao indray. Tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonaina isika dia manasa anao hivavaka. Ry Andriamanitra tsara indran-danitra mbola misaotra anao izahay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Tompo, sokafo ny fomam-pananay ary tahio amin'ny fomba manokana izahay. Mba tsy handalo fotsiny ihany ny teninao fa hitondra famelombelomana ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ilay fototra marina. Nalaina amin'ny Efesiana 2:2-20 sy ny 1:20 manao hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo. Amen. Naka ny toeran'ny afatry ny filazantsara ny 𝐌𝐊𝐧'𝐀𝐢𝐧𝐚 ny baribary tafiditra tao amin'ny fiangonana tany Galilea. Tena nailika tsy ho ao amin'ny fivavahana mihitsy Kristy, ilay fototra marina amin'ny finoana ka ny fampianarana lany andro teo amin'ny finoan'ny jiosy no nanjaka tao. Fantatry Paoly fa mba hahazahoana mamonjy ny Galatiana tsy hanjakany loza zany izay manatonatona anazy dia tsy maintsy mampiasa fomba aingana dia aingana sy fanoherana izay mahery vaika kokoa indrindra i Paoly. Ohatra tokony alain'ny mpitondra fiangonana tahaka ihany koa izany raha te hiezaka amin'ny fanandrify ny asany amin'ny toe-piainam-pino ao amin'ny misy azy izy. Samy ilaina avokoa na ny fanehoam-pitiavana na ihany koa faharipo na ihany koa fahaiza manapa-kevitra aingana na ihany koa ny fahenjanana kanefa tokony hitandrina tsara izy amin'ny fampiarana an'izany mba hisian'ny hery tsara hiasa eo amin'ny toerana samihafa eo anivon'ny toe-javatra samihafa dia tsy maintsy miasa hampahindreny izy ka hanana saina mahiratra sy no hamafisin'ny fanahin'Andriamanitra. Raha nandefa ny epistily no an'ny Galatiana manko i Paoly dia nampahatsiaro azy vetivety amin'ireo zava-miseho nisongadiny indrindra teo amin'ny ovan'ny fo sy ny fanandramana nataon'ny tenany tamin'ny fotoana vao niandohan'ny fiainana maha-kristianina azy. Hitalao tamin'ny Galatiana mihitsy azy i Paoly mba hisaraka amin'ny mpampianatra sandoka izay nandiso lalana azy ka hiverina kosa eo amin'ny finoana voalohany dia ny finoana izay nitahian'Andriamanitra azy tamin'ny fomba mamirapiratra tokoa. Nasehony taminy fa ireo olona izay tsy nanana zavatra kendrena afa-tsy ny hampiala azy amin'ny filazantsara dia tsy inona fa hampiatsara velatsiozy izy, maloto fo ary vetaveta saina. Niorina teo amin'ny fomba mpivavahana ivelany fotsiny ny fampianara ary no heveriny fa rehefa mitandrina tanteraka n'ireny fombafomba ireny dia azo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsy nilaina ny filazantsara izay mitaky fanarahana teny. Avilan'ny Satana ny saina hiala tamin'ny fanatanterahana ny famonjena izay avy amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Izany hoe raha fitinina ny mofonainantsika androany dia aoka isika hitandrina tokoa satria betsaka tahaka ny taloha ihany koa ny ankehitriny izay miezaka hampihely zavatra tsy fototra ao anivon'ny fiangonana ireo izay ao anatiny. N'aiza toerana misy antsika na tokantrano na fiangonana toerana hitoriana ny filazantsara dia aoka hifototra amin'ny famonjen'i Kristy mandrakariva ny finoantsika sy zavatra rehetra ataontsika satria izany no antony hijoroan'ny fiangonana. Aoka ihany koa ao anatin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy fanekena fa i Jesosy Kristy irery ihany no tompo sy mpamonjy antsika. Ary hivavaka isika, saotranao zahay hoany amin'izany teninao nomenao anay an'io izany. Ianao tokoa ilay fototra marina sy masina angatahanay mba hitoetra amin'ny fiangonanao rehetra manerana an'izao tontolo izao. Mangataka izahay mba homenao hery ihany koa ny
mpiasa sy mpiantseratra tsirairay avy eny anivon'ireny fiangonanao ireny ka omenao foenjy, saina matsilo ary koa hotaritiny fanainao masina hatrany. Ampianaro izay hanana fanetsetena feno ka aoka toromarika avy aminao ihany ho ekenay, ampitoniana sy ampitiavana tokoa ary aoka ianao irery ihany no ivo hijoroany finoanay rehetra. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.